Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androndra kely dia manatitra ny arahaba mba ampirarintso ho antsika rehetra izay manjo ny fandarana ankehitrindray ny tenako ary mirarosoana ho an'ny komba anay fahasoavana lehibe sy fitahina avy amin'Andriamanitra ianao amin'ity maraina ity. Isaorantsika manokana ny tompo Andriamanitra satria mbola nataony nahatratra izao andro mahafinaritra, izao andro tsara ary andro pasoavana izao indray isika rehetra. Ka ny voninahitra anie dia atolotra omena ny Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Ity ampiantoana ihany koa tenako dia manonona sahady ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fitahin'Andriamanitra mahagaga ho an'ny fiainanao isa-tokantrano sy isam-batan'olona. Ka hoy aminao hoe aoka tena anana faharetana, aoka tena anana finoana, ary aoka tena ino sy atoky ianao fa tsy tongatonga ho azy eo ambany masonao izao afatra izao, fa tena misy zavatra lehibe indrindra izay fanomanin'Andriamanitra ho ataonao sy omenanao amin'izao fotoana izao. Noho izany aza mamototra ianao fa mahaiza misambotra, mahaiza mandrombaka izay efa voaoman'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao ity androany ity. Ka milohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika hiaraka hanondrika alohantsika dia hivavaka tomboka amin'izao fotoana izao. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianao, misotranao zay ankehitriny fantahinao sy nomenao tombonandro ary mbola menao ty fotoana androany ity afana mbola mieno ny teninao. Ity mpanomponao Andriamanitra dia hosory amin'ny alala amin'ny fanahy masina, ampitenena arak'izay sitraponao fanahy masina ary mitenena amin'ny olona rehetra isam-baravarana, isam-batan'olona, amin'ny toerana rehetra na aiza raiza ahitany ity tenin'Andriamanitra ity dia tahio izy rehefa soavana ary omeo azy ny teninao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ijery tenin'Andriamanitra ary isika ao amin'ny filazantsara izay nosoratan'i Jaona toko 9 manomboka andininy 1:30. Jaona toko 9 manomboka andininy 1:30. Zao no vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy ny amakina azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maritra mitenika ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary eo namaly azy ka nanao hoe taranak'i Abrahama izahay fa tsy mba andevon'olona hatrizay ela izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko le andininy 1:30. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ity afatra ity dia andao atao ampitonaitsika aloha hevitra anankiray hoe Jesosy ny loharano ny fanafana. Jesosy Kristy no loharano ny fanafana. Ry mpanaraka ny fandaharana amin'ity maraina ity, ambarako aminao hoe dia ity ampiandohana fa tena sitrapon'Andriamanitra ray mihitsiny ny hitondra fanafana ho an'ny olona amin'ny herina fanaratsy na ny ozona izay mamatotra azy. Satria le Andriamanitra raintsika tao an-danitra dia nahita mihitsiny fa maro amin'ny zanak'olombelona miaina ato amin'ity tany ity no matsapa hoe tena miaina amin'ny fiainana mangidy, miaina amin'ny fiainana mampalahelo, miaina amin'ny fiainana mampisento ary miaina amin'ireo fiainana mampitomany andro manalina. Ny antony toy izao no nafisiany fanaratsy na ny ozona izay manapaka eo amin'ny fiainana. Io tranga io nefa dia izao tsy vidianana io fa betsaka ny olona ataoko hoe olona tsy mivavaka. Ade toeky teneko angambany hoe olona tsy manompo an'Andriamanitra
olona tsy mpiditra am-piangonana fa tena olona manota miaina mifanao ratsy manao mifanao zao tontolo zao ary de tena hoe mandisy ny tsinjakarabaky teny tokoa ny fana ratsy na ny devoly a manao zay tiany atao a am'izany olona izany. Reny olona ireny de verevitra manoloanareo tsanga misy amin'ny fiainany ary zay mahatonga azy hoe mitotototo maketsy sy makeroa manatona pahita manatona mpanandro manatona mpanao ody manao zay fomba rehetrarehetra ary draindray aza de manao tsy fanao mihitsiny mandeha misy loky ny antony de izao manery ny olona ny fiainany manery ny olona ny olana manery ny olona ny fahoriana sy ny jady zay mandro azy no ninony no ny fisina fanaratsy na ny devoly a zay manapaky eo amin'ny fiainana. Misy ihany koa nefa lafiny afaharoa de hoe misy re olona zay azo lazaina fa efa mivavaka manompo an'Andriamanitra ary misy olona raha tena hoe misy en Jesosy Kristy mihitsiny manapaka sy mitoetra ao anatiny a ary efa tena olon Jesosy a ireny olona ireny. Ny zavatra tsapany sy hitany anefa de izao arakaraky ny nanompoany an'Andriamanitra arakaraky ny vavahany arakaraky ny kelezany aina sy mba hoe nanatenany mba nana fiainana tsara sy miova de to no marotsy miova ihany ny fiainana hitany sy atreny na ao atokantranony io na eo amin'ny asany io na eo amin'ny asa-pitiavany io na ny fahasalamany io na ny fitezany zay naterany io de mba tsy sapany olona hoe tena fiainana mampahory sy mampijaly no hita sy ainany isanandro sanandro mandava-taona. Izany rehetrarehetra zany efa ny mpianoavana de izao tsy tonga ho azy akory zany zavatra izany fa misy fototra zay nengan sy miavily tao ka matoa mitranga sy miseho izany de araky ny afatra ny teny aloha nefa hoe ny oziny na ny fanaratsy zay mbola manapaka sy mitoetra ny fiainan'ny olona no anisan'ny fototra mampangidy sy mampahory ny fiainan'ny olombelona ety ambonin'ny tany. So matsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona toko 10 ao amin'ny 10 tapany voalohany. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringa. Mazava zany eto ny voalaza tenin'Andriamanitra fa rehefa nanao fanambarana lehibe Jesosy ndray andro nanambarany amin'ny fisina sanga misy amin'ny fiainan'ny olona satria tamin'ity ndray mitoraka ity de nanao fanambarany Jesosy ohatry zareo io zavatra mitranga amin'ny fiainana de tokony ho fantatrareo fa matoa zany misy faravana eo matoa misy karazana aretina eo matoa misy karazana fandringana eo tsy avy amin'ny Jesosy zany tsy avy amin'Andriamanitra izany fa zao voalazan Jesosy hoe ny mpangalatra na hoe ny devoly de tsy avy raha tsy angalatra amono ary andringana. Ny fanaratsy zany de noarin'Andriamanitra mihitsy nampitahin'Andriamanitra mihitsy hoe tahaky ny fiavian'ny mpangalatra ny fiavian'ireny fanaratsy na ny ozina ireny eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ity ozina na fanaratsy ity nefa ndry havana de izao tsy tonga ho azy da amin'ny fiainan'ny olona akory izy io satria raha mahita tokoa tsika ny tantaran'ny famoronana sy ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ty tanonenantsika ity de izao nanomana zavatra tsara sy nafinatra ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona Andriamanitra. Tena zay nafampo azy indrindra zay nafinatra taompon'Andriamanitra indrindra no napetrany sy nomeny ho an'ny fiainandra olombelona. Nataony ny aina tam'le fiainana tena tonga lafatra fiainana fiain'ny fiadanana fiainana fiain'ny filaminana ary fiainana tena fiain'ny fahafenona raha tsy zany fe ambarany tenin'Andriamanitra fa rehefa vita daholo ny zavatra rehetra de mbola namen'Andriamanitra tsodrano i Adamo rehefa noharian'Andriamanitra ty lehilahy ity de nitsofina rano anjaka amin'ny zavatra rehetra anapaka amin'ny zavatra rehetra ary tena tian'Andriamanitra mihitsy hoe reo zavatra nataoko ireo de foko ho an'ny Adama tsy misy resaka fa de ho anazy tanteraka. Ny lamma fiainan'ndra lehilahy nipetraka tamin'ny toerana tsara be io izy ary tsisy zavatra nampahory tsy nisy zavatra ihany koa nentina nahirana anazy fa de zao nanana ny ampy izy raha arabaky teny tokoa nilazako azy. Nefa zao zavatra hita ihany koa
mbola nahita Andriamanitra mbola misy zavatra tsy ampy, mbola misy zavatra bangy, mbola misy zavatra tena tokony omena ny Adamo, dia mbola nomeny fanapadiana, mbola nomeny vady Adamo. Izany rehetrarehetra zany manam-pirofo fa Andriamanitra rehefa miasa, Andriamanitra rehefa mitratsehatra, Andriamanitra rehefa momba ny olona, dia zay tena tsara sy mahafapo ny olombelona mihitsy no ataon'Andriamanitra. Atao anatin'ity baiboly ity na tany amin'ny testamenta taloha na taty amin'ny testamenta vaovao tamin'ny andron'i Jesosy, varavakitsika ny filazantsara efatra, dia manam-pirofo mihitsy ny toetran'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Izany hoe amin'ny fotoana mitsatsehatra Andriamanitra, amin'ny fotoana manampy sy mamonjy ny olona Andriamanitra, dia izay tena mahafapo ny tsara lavitra ary ny ohatra zay ilain'ny olona foana no ataon'Andriamanitra fiainan'ny olona. Ohatra amin'izany zao hoe nitahian'Andriamanitra zao fahasalaman'ilay vehivavy anankiray izay ambara amin'ny baiboly fa vehivavy narary nandritry ny 30 taona, vehivavy narary nandritry ny 12 taona, lehilahy narary nandritry ny 30 taona ihany koa. Maromaro ireo olona narary fony Jesosy tompo tonga tety ambony tany. Anankiray jerevantsika an'izany angamba ohatra amin'ny Jaona toko 5 le tantaran'ilay lehilahy tombavadiny tsara endrika zay tao amin'ny farian'i Betesda. Ity lehilahy ity voalazan'ny baiboly fa efa narary nandritry ny fotoana maro 30 taona be zao. Ozy voalazan'ny Jaona toko 5 any amin'ny 9 30 taona ilay lehilahy narary, 30 taona lehilahy nijaly, 30 taona io lehilahy io tena tao anatina fangirifirina sy fanaitainana ny fiainana, 30 taona izy tena tao anatina atao hoe fiainana napahory ary aretina nikiky ny tenany ray manontolo izany. Tsy nety nahita fanasitrana, tsy nety nahita mba hoe fisampitsarana aretina. Ndray andro izy dia naheny taman'olona fa misy farihy anankiray natsona hoe Betesda io. Ity farihy ity dia farihy mahagaga satria nahoana? Raha misy olona anankiray marary mafy na aretina tsy sitrapanafody intsony ary mahazo azy, ka raha vo etsehana ny rano misy manetsika, etsehan'ny anjely ny fanampan'ny rano, ka amin'ny fotoana mihetsika io rano io dia zay marary tafatsoboka voalohany anatin'ity farihy ity dia voambara ny tenin'Andriamanitra fa mitsahatra avy hatrany ny aretiny ritra aloha ranony aretina ao amin'ny tenany. Zao nefa noho izy vokatry ny lazany zay fanasitrana natao Betesda zay, dia tonga ny azakazaka nakao Betesda daholo ny olona mba hitady fanasitranana, mba hitady fahasalamana manoloana ny aretina izay mikiky azy sy mamatotra ny teniny. Anisan'ny tonga natery ny fianakaviany tao ty lehilahy ty napatoriana teo ambony fandrina, ary tsy ty lehilahy ty rery nefa ny tonga tao fa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe olona maro no tonga tao nitady fahasalamana ao amin'ny Jaona toko 5:17 dia hoe taony nandriany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty tonga tao daholo zany zay olona rehetrarehetra hoe efa tsy sitrapanafody intsony ny aretina tao aminy, any azakazaka natery ny fianakaviana tao amin'ity farihy Betesda ty. Ny zavatra mitsanga sy hita nefa fanamariana kely ty hoetiko ity hoe lay farihy Betesda tsy hoe isanandro akory no metsika, tsy hoe isanandro ny fanasitranana omeny, fa arakaraky ny fotoana zay mety anetsehan'ny anjely ny fanampan'ny rano any. Mety indray mandeha isan-kerinandro, indray mandeha isa-tapa-bolana, na tsy fantatro arakaraky zay fotoana ihany, fa tsy isanandro dia misy marary sitrana foana tao. Ndray andro anefa dia ity mahafinaritra hoy aho hoe Andriamanitra dia mikendry ny hasoa sy afinaritra fiainan'ny olona foana na taty amin'ny testamenta taloha na tato amin'ny testamenta vaovao fony Jesosy nandalo tety ambonin'ny tany zany. Dia inona tokoa zavatra antrano nandalo tao amin'ity farihy ity Jesosy, ka rehefa nahita Jesosy efa ela be ty lehilahy ty narary, efa ela be izy mba niady fanasitranana teto Betesda fa izao tsy nahandray fanasitranana, tsy nahazo fanasitranana mihitsy, dia nitodika manokana tamin'ity lehilahy ty Jesosy. O raha lehilahy dia hositrana va ianao, dia ho afaka ny aretinao va ianao? Zay ny fanontaniana napetraka taminy. Lehilahy moa nanomboka ny teny hoe tompoko, raha etsehana ny rano tsisy aromboka akory anatin'ny farihy, vo mandeha aho songonan'ny olona mazava be zao satria nahoana ny olona mandringa mety afaka mba misaotisaoty any, fa ty lehilahy ty efa ela loatra ny narary 30 taona efa tena lany ny aretina. Fa izao nanome baiko Jesosy hoe o raha lehilahy fantatra efa toy izany ela ianao,
fa bataony fandrinao de mandeha any anao mody niaraka tam'izay de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa sitrana tanteraka raha lehilahy nitsatra tanteraka ny loharanon-aretina teo amin'ny fiainana. Ahitantsika ihany koa any amin'ny filazantsara ny Luka 7:10 any manomboka 10:10 de hoe nisy olona anankiray tao ity lehilahy ty ihany koa de voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nity vehivavy ty de voalaza ny tenin'Andriamanitra vehivavy efa narary nandritra 20 taona ary ambanany Luka 7:11 eo amin'ny andininy 11 de hoe nisy an'ilay atao hoe fanamafarofy na hoe de volom-potoana-retina ity vehivavy ity fa tamin'ny ray andro any koa Jesosy de nitondra fanasitranana lehibe ho an'izany vehivavy izany tamin'ny alalan'ny famatorana ny fanaratsy izay namatotra ny tenany tamin'ny aretina hoe fanamafarofy. Isaorana an'Andriamanitra lehibe fa sitrana ilay lehilahy tao filazantsara ny Jaune ka lasa nody izy tamin'ny fotoana iny. Teto ihany koa ty vehivavy ty de sitrana ny aretiny ka lasa nody ihany koa izy tamin'ny fotoana io. Ary tsy izay ihany nataony Jesosy fa ambarany tenin'Andriamanitra hoe nisy taona izy namoky olona 15,000 tamin'ny alalana mofo 5 sazan-drano fotsiny. Rehefa nanomboka ny teny Jesosy naka za mofo 5 sazan-drano zany de nivavaka izy atao ambadika izay nomeny sakafo daholo ny olona ka mbola nisy ambiny izany sakafo izany. Ambarany tenin'Andriamanitra eny hatramin'ny maty azy any amin'ny Jaune 1:10 ahitantsika ny tantarandry Lazarosy fa rehefa ny baikony no maty Lazarosy mivoaka ao anatin'ny fasana raha feverany Marta hoe efa maimby izy efa tsy atenaina intsony ny avelona anazy fa saingy izao Andriamanitra de te hitondra zay mafaly te hanao zay mamendrika te hitondra zay tena mety ho an'ny fiainany zanak'olombelona. Eo no profetiko milaza amintsika rehetra hoe tena tian'Andriamanitra mihitsy ny manisy soa sy mitondra fiadanana sy fifaliana ho an'ny olona eto amin'ity tany fatalovana ity. Vonipaikony Lazarosy mitsangana tao mivoato anatin'ny fasana nitsangana amin'ny maty. Mino aho fa mbola tsy nisy fivavahana afaka nanangana ny maty efa nalevina nandritry ny andro vitsivitsy. Fa Jesosy de afaka nanatanteraka an'izany nanao izany tamin'ny fomagaga tsy takatry ny saina. Izao nefa ny fanontaniana petrako ankehitriny de hoe fanontaniana petraka de hoe fa maninona azy maro amin'ny olona no tsy matsapa izany tsony amin'izao andro misy tsika izao. Maro be reo olona na mivavaka niatsy mivavaka tohatra mametraka fanontaniana ao am-bavany mieritreritra ao anatin'ny saina hoe tena mbola misy marina vezo Andriamanitra izao mametraka fanontaniana fa maninona ny fiainako ny taka izao fa maninona ny fiainako de ho azo zao olana tsy mety hivazo mihitsy fa maninona ny fiainako ny sahiran-dafy valiny de izao anisan'ny fototra anankiray mahatonga ny fiainan'ny olona tahaka izany mahatonga ny fiainan'ny olona maro tsy afaka olana tsy afaka fahasairanana tsy afaka trosa tsy afaka korotana tsy afaka aretina de anisan'ny fototra anankiray de ny fisina fanaratsy na ozona mbola manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainana. Araky ny averimberonay matetika ato amin'ity fandaran'ity ry de izao tena misy zany ozona izany na ary tena misy ihany koa ny fanaratsy. Profony zany io tenin'Andriamanitra vakitsika ato amin'ny Luka 7:11 io hoe vehivavy nisy fanamafarofy teo aminy nandritra ny 20 taona. Ity vehivavy ty zany inoko fa mety efa niona tamina mpanompon'Andriamanitra hafa ihany hoe mivavahana ve. Ohatra ny Baiboly de miteny hoe raha retina normal inga io ametra tanàna marary ozy de sitrana ny marary. Fa maninona misy olona hoe manatona mpanompon'Andriamanitra hosorana diloilo tsy mety sitrana ametra tanàna narizao tsy mety sitrana. Andriamanitra inga mahay zavatra rehetra hoy aho ary afaka momba ny mpanompona izy. Fa maninona kosa ohatrany hoe tonga am-piangonana eo de otra maivamaivana mandre tenin'Andriamanitra de otra maivamaivana fa mivoaka am-piangonana voeny an-dalana fotsiny aza velona mavesatra indray ny tenany mavesatra indray ny lohany mavesatra indray ny vatany ohatrany hoe velona indray ve le aretina. Andriamanitra ika tsy manao zavatra tapatapany fa rehefa nampitsahatra ny aretin'Andriamanitra de tokony sitrana tena satria lay fanamafarofy raha mbola ao io de anetsika ny heriny ka merina aretina amin'ny tenan'ny olona foana. Ka eo ny tenenako amintsika tena misy zany ozona na fanaratsy zany ary izy io de amin'ny karazany
nitranga sehony soetiny a eo amin'ny fiainan'ny olona ankarazany maro izy io tena misy izy io iaho ka rehefa tonga amin'ny fiainan'ny olona izy de mitondra fahoriana sy olana ohatra anankiray ngambana etiko miteny amintsika be de be ny karazany ozona io na karazana asana fanaratsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray an'izany zao no hoetiko hoe misy le atao hoe ozona mampahantra ny olona ohatrany hoe tsy mety tafita am'izay atao mihitsy le olona na inona atao narak'izany anaran'le ozy zany de mampahantra ny olona misy an'ity ozona ity a de matetika efatrany amin'ny ray aman-dreniny ny praitapo aminy ka de nianatra sy mba niezaka andao zay mba mety azy nanana fandrina sy tanjonao hianatra be de rehefa tafita de mba amiasa tsara de anam-bola fa inona no le fisina ozony de tsy tafavoaka le olona na de nanany fandrina sy fikasana azy misy ny ray de na de fa mba niezaka niakatra ny fiainana de tsy ahoana teo de ny veriny itotonga nambany de ambany farimpiainan'le olona ka mahantra arabaky teny a ny fiainany a tatio areny misy anko nefa de zao misy olona azy efa manan'olotra ny fiainanao an Jesosy makatohan'Andriamanitra sy ny teny mihitsy manao zay mety rehetrarehetra voalaza araky voalazan'ny baiboly zay manome de mba omen'Andriamanitra zay mafo de hitombo fananana ekely sy akatoavy daholo zay zavatra rehetrarehetra ny tanana ao anatin'ny fiangonana misy azy fa ny fiainany de mantra eny foanafoana ary tsy mety a mba mahita masoandro miratra ry mpiaino hafa anao Andriamanitra ngeka mahita ny ataon'ny olona sy mahita ny fivavahana mahian'ny fivavahana ataon'ny olona ary mahita ny fikelezany nataon'ny olona ty ambany masoandro e Andriamanitra de fitiavana ary mikendry foana izy hoateny aloha averiko fanotelona ny asosy atsara ny fiainatsika ny ao-ampony fa maninona nefany no tsy mety tafavoaka tsy mety tafita tsy mety manana mahita masoandro miratra tsy mety manana fiainana tsara ambinina am'izay ataon'ny olona natao ambinina nge tsika takany Jakoba takany Isaka tamin'ny andron'ny Isaka zao de volazan'ny baiboly na de tany amin'ny fotoana atao anatina taona nisy mosary azy ry Isaka de volazan'ny Genesis 9:20 rehefa namafy izy tany amin'ny tany Filistiny de namobe zay nafafiny ka tamin'iny taona iny de namoavy teny ka nandrosony tonga mpanjato be indrindra lasa nanakarena raha lehilahy tena mita Andriamanitra na inona mety fitenin'ny olona ninona mety filazan'ny olona ity baiboly ity de marina ary marina voasoratra ato marina ihany ko fisin'Andriamanitra satria tsy nisy zavatra ary tsy nisy zavatra nisy tonga teto ambonin'ny tany raha tsy teo fisin'Andriamanitra zany indrindra ny etiko mana-porofo aminao fa marina voalasa ato ka rehefa ny ten'Andriamanitra no tahin'Andriamanitra ry Isaka nambin'Andriamanitra ny fiainany nanakarena raha lehilahy satria ozy ny ten'Andriamanitra nomba azy Andriamanitra fa maninona kosa hoa misy olona vava manompo an'Andriamanitra fa tsy matsapa an'izany hoy amintsika tsy tongatonga ho azy zany tompoko fa zany no porofo manambara sy milaza fa ao zay le oziny mety manontany tena angamantsika efa inona ary ny antony na fototra mahatonga zany oziny zany teo amin'ny fiainany zanak'olombelona de ty ambony tany anisan'ny fototra anankiray lehibe indrindra zao de hoe no ny hery mifampotsapy nataon'ny olona rehefa manompo sampy mantsy ny olona na manompo Andriamanikafo akoatra an'Andriamanitra de malahelo Andriamanitra ohatra am'izany zao amin'ny boky mpitsara toko 10 eo amin'ny 9:9 de zao volazany ten'Andriamanitra ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ka nanompo reo Bala sy ny Astarta sy ny andriamanitra Syria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moab sy ny andriamanitra ny taranak'i Amona ary ny andriamanitra ny Filistina dia nafoy an Jehova izy ka tsy nanompo azy de nirehitra tamin'ny Israely mifatezeran Jehova ka nivarotra azy teo an-tanan'ny Filistina sy teo an-tanan'ny taranak'i Amona teto de voalazany ten'Andriamanitra zany hoe navelan'Andriamanitra na hoe namidin'Andriamanitra teo am-pelantanan'ireo Filistina ny Israely eo amin'ny 7 tapany farany de ozy voalazany baiboly manao hoe ka de nahatra indrindra ny Israely
ny foty fantrana ty zany de hoe noho ny fanapaha-kevitra diso ndraisy ny Israely satria nanompo Andriamanitra hafa zay tsy tokony ho tompondro zareo de ny Andriamanitra Moab, ny Bala sy ny Astarta, ny Andriamanitra ny Amona zay tena ankalain'Andriamanitra mihitsy hoe tsy tokony anao an'izany ianareo, tsy mety amin'Andriamanitra rehefa le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra no Andriamanitra tokony ivavahanareo de tsy tokony andeha hitady Andriamanitra hafa ntsony ianareo. Tsy mety eo sady manompo an'Andriamanitra fa mbola mitady Bala, tsy mety eo sady manompo an'Andriamanitra fa mbola sady mandeha manompo ny Astarta, tsy mety eo sady manompo ny Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra milaza fa manana an Jesosy nefa mbola mikohaka amin'ny karazana sampy na mbola mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Filistina ozy. Vokatr'izany de hoe tsy hoe vitavita azy fa nirehitra tamin'ny Israely le zanak'Andriamanitra ny kelezana aina, le zanak'Andriamanitra napita niala tao amin'ny ranomasina mena, le zanak'Andriamanitra mba nentina nitsofoka tao amin'ny tany Kanana, nirehitra tamin'izy ireo fahatezeran'Andriamanitra no zay fanompotsapy ataon'izay. Ny hafarany de tonga ny fahantrana, tonga le ozina mampahantry ary nahitry ny taona maro izy teo apela tanan'ireo ozina ireo ny fiainakade nahantra indrindra. Ainao hoe nahantra indrindra fara zay nahantra ny Israely ka hoy amintsika zany tena misy ny ozina ary tena misy ny fanahy mampahantra an'io re. Ny vomitranga eo aminao de fotompitore hoe sa ola mivavaka, sa ve manompo an'Andriamanitra, sa ve kristianina de manina ny fiainako ny ohatr'izao. Jolo vavolombelona kely amintsika zao tamin'ny fiangonana anankiray zay misy anay de nisy ramatoa tena nanany maizy azy tany aloha, vakena nandeha be fiainany, nisosa tsara mihitsy ary tena niroborobo ny fivarotany olona io a tamin'izany fotoana izany. Nampalina vao taterina de ambarany teny hoe nanatona reny mpanao ody reny izy, rehefa nanatitra mpanao ody de maka ody hoe mbola mba hitomana vidy maromaro sy ampitombo ny fatra ny fidiram-bola. Inona ho ianao zavatra nitranga totriny hoe nandeha tokoa volana vitsivitsy, taona vitsivitsy fa nirodana arabaky teny ny fiainany ary tena rava tanteraka ary efa nakikatona hatramin'ny tsena fa te hoe nitsipozipozy arabaky teny ny fiainan'ity vehivavy ity a sy ny vady aman-janiny. Eny hatrany amin'ny tokantranony aza lasa nisy fiatraikany, hatrany amin'ny taranany lasa nisy fiatraikany. Teo izy ny tonga saina ka nanatona ny fiangonana izay nisy anay ity. Isaorana an'Andriamanitra nefany fa rehefa nanomboka tonga tao izy de inona ny antony ampahantranao raha olo efa mbanana maizy anao sy nandeha be ny fiainanao. Nanontaniana de toy izy ndreny nisy ohatr'izao nalaiko, nandeha tarisitariako ary napetraka tao amin'ny tsenako, napetraka tao tokantranoko io zavatra eo ary io zay nisan'ny fototra na tonga ny fiainana ohatr'izao. Nesorina izany de nitapahana ny ozona no foanany le fanaratsy zay nampahantra azy satria nalahelo Andriamanitra no izay zavatra n'izay ka de tonga ny fahantrana. Rehefa foana tanteraka izany saorana n'Andriamanitra lehibe miarina ndray ny fiainan'ilay vehivavy no tahin'Andriamanitra ny fiainany ary tena lasa vehivavy mafana fo sy natoky an'Andriamanitra izy amin'izao fotoana ka nilokaloka hoe raha izaho manokana tsy anatona an'le zavatra renitsony aho fa aleoko mifikitra amin'i Jesosy mandrakizay ka hoy aho maranako ny afatra tena manafaka Jesosy. Ho fantatrareo marina ozy na fafantarin'Andriamanitra anao zany marina. Rehefa fantatrao marina de tsy ho afaka adevozy ny oziny intsony ianao ka nisosokevitra de hoe mibeba ianao ny am'izay reto afanompotsapy esory ala ao anatin'ny tranonao zay karazana tandidina Bala sy Astarta de mifina amin'Andriamanitra tanteraka mihitsy ary manapa-hevitra ndray an' Jesosy Kristy. Ary fahatelo andaotsika tena hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra velona iankina amin'i Jesosy fa izy ny lalan'ny fanafana sy mitona fanafana lehibe ho atsika. Ary faefatra tsy maintsy tapahana sy foanana tanteraka ny herin'ny ozina io mba hatonga anao atsapa ny fitahin'Andriamanitra sy ny tanany mahery. Ny alohan'ny vavahantsika ary amaranako ny fotoana de zao izay fiangonana fiandrondra kely sy ny sampana manodidina azy mo androndra kely moa zany de misy ny fotoam-bavaka ny talata alakamisy misy vavakarana fidikanina amin'ny valo sasany maraina amin'ny manomboka fa ny tolakandro amin'ny ray ora sasany kosa de isaky ny alakamisy talata de misy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ary fitaopanafana ranondray reo fotoana ireo fa ny alahady de misy fidirany nefatra amin'le fiandrondra kely amin'ny fito, amin'ny sivy, amin'ny raika amby folo ora ary amin'ny ray ora sasany tolakandro mifaefatra. Manasa atsika rehetra tongava ny re fiandrondra kely de
anelanakady mbahoaka ohatra hoe amin'ny andalo tranombarotra anankiray ianao eto erekady mandroso aloha eo ahita fiangonana kely ianao amin'ny ilany akavianao raha androso ianao tongavy ianao telefony ifandraisany aminao kosa de io efa amin'ny vata fahitalavitra io afaka miantso anay ianao raha mila torohevitra mila vavaka afaka miona aminay manokana ianao raha teona aminay mba hafana mitora fanafana sy mitondra anao amin'ny Jesosy sady andovanao fiainana mandrakizay ka vavaka sika marana fotoana tompoko. Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izany afatra izany. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona rehetra naria afatra androany de Andriamanitra ny amindra fo aminy ka hanafaka azy. Zay marary, zay anatina herina asana fanaratsina ny ozony de tapahana sy resena amin'ny anaran'i Jesosy ny ozony zany ary foanako ny asana devoly. Sitranina ny marary, resy tosika amin'ny fanamafarofy ary tapahana ny ozony ampitona fahantrana de atsapany fitain'Andriamanitra ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Amen. De sanio tain'Andriamanitra tompoka raso atsika rehetra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.